Ny fifaliana lehibe indray ary lasina bambolano ny antsika amin'izao fotoana izao dia fahalybe indray ny tenako meno aminao eto androany a anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay raha anao mifandarana nandramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay isan'andro a fantatra reo tsara zany a manatotosana izao fandarana izao a miaraka aminay eto amin'ny alalan'ny fandraisana anjara sy ny fitondranam-bavaka dia tahiny tompo a isika menakavy a dia falybe mihitsy mandray anareo ary teteny aminareo maharitatra amin'ny farany ary tononona ho amin'izay tokantrano rehetra mandray an'izao fandarana izao a ny fahasoavan'i Kristy a anapaka ao anatintsika ny fiadanan'ny tompo a ho amintsika rehetrarehetra dia maharita hatramin'ny farany androany vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsy zavatra tokony hagaganao io a ary tsy kisendrasendra kory io a fa programanao sy Andriamanitra io androany a mba tia ny henony besiky ny fanahy masina eto indray ianao androany a amin'ny alalan'izao fandarana izao ka dia maharita hatramin'ny farany a isika tsirairay avy ho tahin'ny tompony a isika rehetrarehetra raha vaovao ianao tonga eto a dia aza misalasala miaraka aminay a miaraka amin'ireo olona rehetra mijery ireo a mandray anjara anaty commentaire mandray ny anjara fahasoavana zay tokony anao fa dia fiadanan'ny tompo ho aminao manokana raha mampahery anao ny eto androany a dia tonga avandray rapitso a fa hatramin'ny zoma tsika dia eto foana anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao a iarahanao amin'ny andramoka izao a sy ny akiradio tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra androany kosa dia ranabavintsika Lovely-Tina niditra voalohany teto androany dia tena hoe Andriamanitra ny ranabavy Lovely-Tina hitantana anao amin'ny tananakavananao isan'andro vao mifoha ianao a vao milatra ny masonao a dia fahasoavan'Andriamanitra no iainanao mandrapikipo ny masonao rehefa torondainao amin'ny alina dia tena tononoko mihitsy hoe fahasoavana sy ny famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia ho tahin'Andriamanitra ianao ka hitoetra lalandava hatramin'ny Jehovah andro lava hivavaka foana tsy ho verin-dalana izany a indroso androso a lalandava amin'ny ara-panahy ho tahiny tompo a ranabavy Lovely tahiny tompo a ranabavy Razana Soa Sylvie Kodaleoni Eliana miariniaina miaratsy aminareo misy tsy voavaliko narinareo fa mikorotandratrana kely le hitako a Rahalahy Mija Lovely-Tina Erika Anatra ranabavy Linard izany Madagasikara Asany Apôstôly Rahalahy Alain Tsiryamboara Miel dia Marie-Jo Soameva Marie Hortensine Angelina Diamant Rantarery Marie Charline ary tsy teo teto anao maly sa zahako no ohatry tsy tsarokana no nazay anaranao zay maly sa teto ranabavy Charline maly Rantarery Marie Charline ranabavy Saondra Aloe Vera Razana Soa Sylvie tahiny Jesosy Mami Tojo Erika Raka Felana Rakoto Rodine Marie Erika Raka ranabavy Mihaza Jesosy Mahery Kadaka Malala Rodine Sandola Mambintso Alléluia ranabavy sotra ranabavy Marie Charline tahiny tompo Razana Soa Sylvia Jasika Patitry Lovely-Tina tsisy isaorana mombanao Jesosy Yama Nambintso Makrina teo Kaizo maly teo ianao maly ianao masy tena zay anaranao zay rehefa tenenina dia tadidiko ao anatin'ny valany rako hoe Rantarery Marie Charline dia ohatrany tsy dia tsaroko zay ho maly i Thierry Albenja tonga sao daholo tsika menakavy a faly be mahita anareo a dia mahereza hatramin'ny farany androany tsika dia hiaraka amin'ny ny ekipa iaraka amintsika eto androany a dia ranabavintsika Tina Rakoto Arzaka atao Paris a no hivavaka fanombohana dia ranabavintsika Selina Rosemina mitorantsika anatin'ny toriteny a ary Rahalahy Tojo a no hivavaka
ho an'ny firenena amin'ity androany ity. Mialoha zatratra aloha dia andao ampiaratsika ampilatan'Andriamanitra ny fotoana dia hitona mavaka ny fotoana ary ranabavy tiana rakoto ary zaka dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia velona tiany rehefa avy eo. Tahiny tompo ranabavy rakoto ary zaka anao ny fitenenana. Ka iny Jesosy tsika rehetra dia faly be indray ny tenako rehefa malala tafiaraka aminareo zao takarivo zao hiaraka hivavaka antsika alohan'ny hanombohan'ny fandaharantsika. Amin'ny anarany Jesosy no angatahako zao vavaka zao. Misaotra anao be dia be zay Jehovandriamanitra ray malalanay. Jesosy malalanay, raha mbola tafavory eto izay menakavy kely reto Jehovandriamanitra. Raha tsy noho ianao tokoa Jesosy malala, raha mbola tsy avy amin'ny herinao sy ny herim-panahinao ary ny fitiavanao no mahatoa anay toy izao sy tafavory eto anatrehanao. Jesosy malala, androany izay dia mangataka aminao, raha hanomboka amin'izao fotoana fiarahanay mivavaka izao dia tahio Jesosy malala, tahio mba araka ny fitondrana, fahamarinana sy fitahina miaraka aminao. Ary ireo namanay izay mbola taraiky sy variana any ambadimbadika any dia fangaina izy ireo Jesosy eo. Fangaina amin'ny anaranao masina mba ho tonga haingana eto, ka izay sakatsakana rehetra mahazo an'izy ireo dia afao amin'ny anaranao Jesosy, ary hazavao amin'ny anaranao masina Jesosy mba hatongava ny haingana eto. Jesosy malala, zaho dia mangataka aminao Jesosy, ninona zavatra toriana eto, ninona zavatra ataona eto, niza hitondra ny teninao masina Jehova, niza hitory ny teninao masina, na hivavaka amin'ny firenena, na hitory teny masina na fitahiana Jesosy, dia apetraka eo ampelantananao mba ho vavaka ahery, ampifoanay, ampahery anay, ampisalamanay, hitondra fahasoavana anay, hitondra hery ho anay, hitondra fifaliana ho anay, ary indrindrindra hanazava ny fiainanay Jesosy io. Raha misy marary eto amin'izao fotoana, raha misy malemilemy, matoritory, dia foazy Jesosy, foazy amin'ny anaranao masina, foazy amin'ny alalan'ny fahazavan'ny teninao masina Jesosy malala, fa ianao ny fiainana ary fahamarinana mandrakizay. Dia apetraka eo ampelantananay Jesosy io izay rehetra mbola ho ataonay sy vombinina eto ary ho toriana eto. Dia aoka ianao Jesosy malala no hiasa sy handahatra an'izany rehetrarehetra izany, fa izahay dia hiasa ho anao irery ihany, fa ianao Jehova no tompon'izao rehetra izao. Dia voninahitra sy tera amin'ny anaranao masina indrindra Jehovandriamanitra ray malala. Amen. Alleluia. Alleluia. Misaotra betsaka amin'ny ranabavitsika tiana rakoto ary zaka tsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentiny tamintsika teto izay dia Andriamanitra manankirepa-soavina ny amin'ny maly fitianao ranabavy tiana rakoto ary zaka dia maherezatra ny hatrany dia ny tompo ombanao. Alleluia. Andao tsika enory anankiray anatin'ny teny tsika dia hiditra anatin'ny toriteny izay mety andranabavitsika Rosemina, Selina Rosemina, Very Selina, izy daholo zany avy any Bordeaux indray zany ny toritentsika androany. Dia anatin'ny telitely anao maka toerana tsara dia maka baiboly fa hiaino tenin'Andriamanitra tsika avy hatrany. Ndao ary tahiny tompo ary tsika mihaino finaritra daholo dia hiditra amin'ny toritentsika rehefa avy eo. Mihaino finaritra daholo ary tahiny tompo. Hiarahiry tsika ilaiko ianao Jesosy tongava eo amin'ny fiainako fa ilaiko ianao.
Sangi kilo katsima Atasana fatiri nilalana Asanaram baya katambu Yani jasmarum tabu ibu Ba aitana aita akuana Studi gaina bitrakai La ambona di azakazake Sangi kilo katsima Atasana fatiri nilalana Asanaram baya katambu Yani jasmarum tabu ibu Ba aitana aita akuana Alléluia.
samy miteny hoe ilaiko anao Jesosy a sambatra zaka io sy a sambatra izy fa na dia saika tsy nahita an' Jesosy ary izy dia nahita ihany satria ny sisika. Halleloia. Ireo konge hitan'Andriamanitra io sisianao io ry havana a dia efa misy fotoana taratara ny fotoanantsika izay ilana tsiny amintsika. Misy fotoana taratara ny fotoanantsika satria tsy tratrako ny fandamina isan-karazany fa mbola io ihany ianao dia aza matahotra ianao fa hitan'i Jesosy ianao io. Halleloia. Hitany io jalijaly ihany tsika izay amin'ny toromaso mitovy aminareo ihany nge zahay fa hitany izao. Halleloia. dia maherezy ianao fa izy amaly fitianao a ary izao foana ny tadidio fa ianao tonga etio dia tsy verimaina akory. Tena tara be avo natory tsy verimaina. Tena saika tsy tapafoa tamin'ny maraina tsy verimaina fa mahereza dia courage dia tahin'ny tompo ianao a ry havana malala. Filazana moa averina kely ihany a manana faniriantsika fiatrakintsika amin'i Jesosy. Halleloia. Manana faniriantsika ny anao fionana fiderana fifaliana nataony nambinitso manakinako mihitsy ny lera tao amin'ny tao. Halleloia. Anakoako aminao ny feon'anjely a ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha misy mbola tsy voaravako aloha maromaro ihany ohatra vitsivitsy kely ihany a misy tsy mbola voaravako takandry ranabavy Suzelle dia ranabavy Saondra nanarapeko teo dia Verselina Itody Raonsoa Samina resy tory atena mihitsy nareo any Madagasikara aloha tena vomeo mbola alina noho izay nefa misy fotoana moa efa miezaka ihany tsika atao amin'ny sivy dia hoe hiezaka mihitsy amin'ny sivy sasam-pila fa ndray androany mety mbola atao hitanareo daholo ny zavatra rehetra mety mbola programantsika matokany hoe tsy tafatomboka mihitsy raha tsy amin'ny lera ohatr'ireny dia amin'izay nareo miteny hoe ary tena niezaka kely ihany ke pastera fa izy mihitsy ny tsy tratra. Hotahin'ny tompontsika rehetra misaotra anareo a dia maherezatra ny hatrany. Manana faniriantsika ny anao fionana amin'ny réveillon atao tokantranonay anao réveillon a ho fiarapaharantsika ny tratry ny taona. Mazava ho azy moa fa ara-baiboly a tsara fantatritsika ihany raha ny ara-baiboly dia tsy ny 31 décembre iny akory ny faran'ny taona fa raha jerinareo tsara ilay misy hoe taom-baovao malagasy iny a iny ny tena taom-baovao ara-baiboly. Ny taom-baovao an'ny jiosy a tsy io le 1er janvier io akory fa nefa kosa tsika dia hanamarika an'io ihany satria tsy fahotana koa ny manamarika ny krismasy ny tsy ataontsika fa ny momban'io a dia hanao réveillon tsika hanao réveillon tsika ary hiara hideran'Andriamanitra hiara hisakafo hiara hifaly hiara hivavaka ary indrindrindra hiara indray tsodrano hiatrehantsika ny taona 2024 raha mbola eto tsika raha mbola tahin'ny tompontsika raha mbola velonaina soamatsara tsika raha mbola tsy tonga Jesosy mazava ho azy. Zay ny filazana. Melohan'izay a mety tsy dia izy tsony angamba amin'ny programantsika fivadikanina sy ny sisa fa dia fandarana ara-dalàna tsotra foana ihany a. Efa vita ny fivadikanina no fivadikanina telo andro sika voatsela dia miandry ny faran'ny taona. Eo indray zany ny hetsika kely ho ataontsika dia ny fionantsika amin'ny 31 décembre sabaty izy io. Sabaty ny faran'ny taona amin'ity dia ho anareo izay ho avy zany izay manam-paniriana ho avy afaka tonga nareo ny zoma dia atontsika dia ny sabaty tsika manao sabata mahafinaritra vita ny sabata vita ny vidina tapitra ny fotoana dia misento kely makana kely tsika izay manana hery moa dia mikarakara sakafo fa mofo eo an-dakozia eo tsika dia manomboka ny fotoantsika amin'ny 7 alina farafahatarana satria anjary taraiky be tsika raha lera ohatrotsika vao hanomboka faran'ny taona zany hiezaka mihitsy ka nanomboka amin'ny 7 sasany na amin'ny 7 dia complet tsara mihitsy ny fotoanantsika amin'izay ao aorianany amin'ny 12 dia vavaka tsika efa vita ny toroteny amin'izany fiderana dia fara mitsodrano ny ataontsika eto amin'ny live tapahana ny live
dia ao anaty zomo antsika ho an'izay manarika anareo any ivelany miara-mifaly aminay izay ato tokantrano misy sakafo miterana Andriamanitra. Halleluia. Zay ny programantsika. Itoparitsika rehetrarehetra aperakitsika amin'ny Jesosy moa zany fa faniriana antsika olombelona fa Andriamanitra atateraka an'izany. Andao rehetra antsika ditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Itopa ranabavy Rosemina anao ny fitenenana. Tahitony sika rehetra tahitony pastera. Voninahitra n'Andriamanitra no mbola ahafahantsika mijoro eto sy ahafako mbola mizara ny afatra n'Andriamanitra ny filazantsarany Jesosy ho amintsika. Dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Halleluia. Avy hatrany dia atomboka antsika ny toriteny izay fohy sady tsotra ary matetika faheno fa hozaraiko mba hanamafy ny fampatsiahivana ny fanahy masina ho amintsika rehetra. Hojerentsika ao amin'ny Marka 9:7-12. Marka 9:7-12. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny teny nataon'ny Jesosy tamin'ny apôstôly 12 tamin'ny nanarahany azy itoriteny. Amen. Ary niantso ny 12 akeo aminy izy ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto ary nandrara azy mba tsy hitondra zavatra ho an'ny aleny na hanina na kitapo na vola na ao amin'ny fehikibony. Afa-tsy ny tena ihany fa asio kapa ny tongotrareo ary aiza mitondra akanjo roa. Ary hoy koa izy taminy izay trano midiranareo dia itoero ao mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy ampandroso anareo na tsy haino anareo raha miala ianareo dia aitsany ny vovoka ao amin'ny paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony bebaka ny olona ary ny demonia maro no navoakany ary nisorany delohily ny marary maro ka nositrany. Amen. Izay indray ry havana ny teny fohy hozaraintsika toriteny izay mety efa eny izy iny fa hozaraintsika araky ny izany teny azontsika izany. Ka hoy Jesosy teto tamin'ny mpianany 12 nandrara izy ary nanome fahefana hamoaka ny fanahy maloto ao amin'ny olona izay mbola manana izany fanahy maloto izany. Dia nandrara izy hoe aiza mitondra hanina na kitapo na vola amin'ny fehikibo afa-tsy ny tena ihany. Ary asio kapa ny tongotrareo izy ary aiza mitondra akanjo roa. Izany afatran'i Jesosy izany ry havana dia tena azontsika tanterana isika mpanompon'Andriamanitra afaka manatanteraka izany tanteraka ny afatra izany. Ary tsy sarotra amintsika raha manatanteraka izany satria afatra tsotra izany ary mahafinaritra. Raha anompo an'Andriamanitra isika hanao ny asan'Andriamanitra dia afatra tahaka izany nomeny Jesosy ny 12 dia tokony arahantsika mpanompon'Andriamanitra. Teto koa dia nampatsiahy ahy tamin'ny nanaovako voyage farany teo zay dia nanadino ny portefeuille izay le hoe tena le vola fotsiny no adino tao anatin'ny
tao anatin'ny saboko dia mampatsiahy ahy tokoa fa tahaka ny hoe efa zavatra nataon'i Jesosy, lahatra nataon'i Jesosy tamiko iny. Dia nandeha niraviravin-tanana dia amin'izay dia tara vola dia tsy nisy milina tapelan-tanana dia fitsapana daholo ireny ary tena hoe taorian'iny nahitako an'ity dia tena ity toriteny ity namakiko an'ity tokony tiandihateny ity dia tena hoe mankasitraka ny Jesosy amin'ny lahatra izay omeny antsika, omeny tena tena. Dia hojerentsika ao amin'ny 2:12. Ary raha koa izy taminy izay trano idiranareo dia mitoera mandra-pialanareo any, ary izay tanàna tsy ampandroso anareo na tsy iainanareo, raha miala ianareo dia aitsany ny vovoka. Eto zany rehefa mandeha hanompo an'Andriamanitra dia raha hoe hanao ny asan'Andriamanitra amin'ny tokantrano anankiray isika dia tokony hijanona amin'ny toerana hoe efa hoe aleha io hanaovana ny asan'Andriamanitra io dia eo ihany avy eo mijanona eo mandra-pahiverenana any amin'ny tokantrano. Dia manao ny asan'i Jesosy ny tena asa tokony atao any, manao asan'Andriamanitra, mampahery olona, manala ny fanahy maloto, manasitrana amin'ny marary. Ary hoy koa izy eto hoe ny tanàna tsy mampandroso anareo na tsy miaina anareo, raha miala ianareo dia aitsany ny vovoka hampaladia anareo ho vavolombelona aminy. Dia raha ohatra amin'izay fotoana izay rehefa raha manao ny asan'Andriamanitra ka misy olona tsy mandray ny tenin'i Jesosy manohitra dia ampahitao azy tsara fa ny tongotra ny vovoka hampaladianao dia aitsana ho vavolombelona eo aminy zany. Ary matetika koa tsika tena mahita izany famerana izany amin'ny toerana rehetra izay alehantsika rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Dia araka ny tenin'i Jesosy eto dia ahitsana mihitsy ny vovoka hampaladia mba ho vavolombelona aminy izany. Dia ny olona koa izany dia ampianarina hibebaka satria amintsika olombelona dia mandeha ho azy foana ny fiainana, na manota dia manota foana dia tsy misy fibebahana fa dia hoe nandeha ny androany tsy tratra nanao zavatra tsy mendrika mianatra an'Andriamanitra, tsy tratra ny olona, tsy voasazy, tsy misy zavatra nanjoa dia lazaina hoe fa mandeha ho azy ry havana mahalala mibebaka amin'ny zavatra rehetra izay hitanao fa tsy mendrika ataonao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary raiso ny ran'i Jesosy izay afaka manadio anao. Tsy tsara ihany koa ny hoe isika mpanompon'Andriamanitra moa dia matetika koa manamelo tena amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Dia iny koa zany tsy tsara imasoan'i Jehovah fa atsika efa nomeny an'i Jesosy hanadio antsika amin'ny alalan'ny raha mahery masina izay narotsana antsika dia raiso an-tsitrapo izany ahafahantsika matoky fa voavonjy sady na dia tia-tany aza amin'ny tsy fahatezana, nefa raha mahay mibebaka isika ary miala amin'ny faharatsiana dia ho voavela tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia foy moa ny toriteny fa ny azoko lazaina dia ny hoe andao raisitsika ary hoarahintsika ity afatran'i Jesosy ity tamin'ny mpianany 12 reto dia hanao ny asany isika. Dia araka ny voalazany hoe ampianaro mibebaka ny olona
torio fa tokony bebaka ny olona ary manasora ny mandroa de monia amin'ireny olona maro misy fanahy maloto reny dia sitrano ny marary ary misority elohelo ny lohany marary. Dia mankasitraka atsika rehetra raha nahare izany toriteny fohy sady tsotra no hoe mampaherantsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa, dia mankasitraka ary ny voninahitr'Andriamanitra no atolotra amin'izany. Misaotra mankasitraka atsika rehetra. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra. Misaotra ny Jesosy, fiadanan'i Jesosy aniho amintsika rehetra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy Rosy Minasika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay. Andriamanitra manakarepasoavana ny ranabavy amaly fity an'izay rehetra vitanao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia maherezatra ny hatrany dia ho ampiasain'Andriamanitra hatrany any ianao amin'ny asan'Andriamanitra dia tongava amin'ny ambony indrindra. Alleluia. Lasa tsy hitako tsoa zao fandarantsika lasa izy hoy ianareo. Aiza ny fandarantsika? Lasa manahirana ity Facebook ity. Isika moa zany eritreretinareo ity mbola miteny foana zany tsy mampatahotra anareo foana miteny connexion antsika ity nge tsy hoe le efa namoaka indray zao zany ny fanjakana frantsay fa amin'ity mba ho fitsitsiana hony dia ho tapahana mihitsy ny box-na internet rehetra amin'ity étudiantrareo zany ny fomba ahafahana manapaka ny box internet mandritra n'ity vera ity. Dia zany hoe inona moa zany ny teny idirana izany fa araroantsika raha mbola misy andro anankiray ahafahantsika mihaino tenin'Andriamanitra ray apana. Izay ny ahy zany izay no agnatahako hoe raha mbola misy foana ny fotoana dia araroty ny fotoana ahafahantsika mivavaka. Izay Alleluia. Marika toko fahenina. Marika toko fahenina dia sady misaotra anareo koa aloha manino moa izy ity mankasitraka ny mpanao asan'Andriamanitra rehetra mampahery an'ireo foana ny teny maminareo ireo dia misaotra antsika rehetrarehetra. Mbola tsy narabe teto zao andro anisy fombiazana fitahiana tahiny tomponareo mirahavavy zao mbola ohatry ny ditako tsy voaravako teto hatramin'ny manomboantsika ny ana mahenjy sokoa tahiny Jesosy Eliana tahiny tompo azana Monika reo nareo mbola Eliza Tsiala Fabiola Zanakandapa reo nareo mbola tsy narabeko. Manina hono no feo izy ranabavy Samina feo anareo mivangeza be indray. Hoana fahinonareo an'izany? Mivova be ny feo ako. Mivova be ahoana rahalahy sy anabavy. Manao fahinonareo feo ako. Hira kely aloha sa ahoana hitanareo tsara hoe mety ve ny feo ako sa tsy mety? Mivova ve ny feo ako? Normal ny mitojo nefa ny Fabiola sy Samina zany samy tsy maheno tsara dia tsy hitako sao izay atao amin'izay fa dia henotsika ny fahalemem-panahiny eo ohatra ny be feo be ve za mivoava be hono ka lasa ohatra ny be sy be ahoana ary mety mahatonga an'izany ry havana malala. Mety connexion tsirairay avy midoboka endranam-bavy hitodika io zao ny sasany efa mety tsara. Mety tsara ny fambiazana fitahiana tiana rakoto ary zaka mazava tsara mety tsara. Normal be hono ny any a Toulouse normal tsara ny any Andry Lovely. Dia tena tsy haiko fa dia
Iarana tsika manao faneno mampionina zao raha maheno mampionina. Asan'ny apôstôly nefa mahare tsara. Mihira kely tiazaza ny Jesosy nay. Aona le izy nety? Mety tsara ny any Italia. Ano zao mafy be ozy izy dia erika. Mandeha tsara ozy amo. Mety tsara ozy mampionina. Dia samy mitondra-bavaka ny telefônina ny ary. Anomboka tsika ary fa dia ialana tsiny ho izay tsy nety tsara. Ohatra feo amin'ny Goliata mihitsy omaly. Za moa tsy mamarika an'izany eto. Tasika mba ataoko henonareo ny anahako hoe ny eno ato. Ialana tsiny ho izay tsy nety tsara. Ohatra feo amin'ny Goliata mihitsy omaly. Za moa tsy mamarika an'izany eto. Dikan'izany aty amiko zany mety tsara mihitsy. Zany zao ny retory aty amiko mety tsara mihitsy dia avy any aminareo zany tsy mety. Mety amin'izay hono ny anam-bavitody. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra amin'izay ary tsika. Ty fanira kotomanga tahiny Jesosy tonga soa. Nda zany tsika amin'izay ary resaka fa misy mety zany dia misy tsy mety dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra amin'izay tsika. Ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny apôstôly 12 tamin'androany azy itory-teny. Menaran'i Jesosy. Ary niantsony 12 eo aminy izy ka naniraka azy tsororo sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra ho any amin'ny alehany na hanina na kitapo na vola ao amin'ny fekibony, afa-tsy tehina ihany. Fa sokapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ary izy taminy, izay trano idiranareo dia mitoera mandra-piara anareo any. Ary izay tanàna tsy mampandroso anareo na tsy haino anareo, raha miala anareo dia ahitsano ny vovoka amin'ny faladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa izy hoe ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary na demoni maro navoakany ary nosorany dililo mararomaro ka nositraniny. Halleluia. Amen. Nandeha hanao tafika masina mihitsy ny mpianatra, andeha hanao asan'Andriamanitra, andeha hanao ny asany irery amin'izay ny mpianatra. Mpianatra rehefa nanefan'i Jesosy ny ala teo dia nataon'i Jesosy ampy ny zavatra teny aminy. Ampy. Tsy afaka andeha mihitsy ireo mpianatra hoe ka hitaraina. Mba manao tsy paipaika, mba mangataka ry tompoko fa tena za io mantsy tena ndray andro zay nakany efa ela be ndray andro. Mbola tanora kely vao nahazo permis zay tamin'izany. Dia nisy namana zay taty andafy. Nisy tonton zay taty andafy. Dia andefa tomobile be dia be. Anaovana taxi be. Anaovana taxi be ao Antananarivo ao. Anokatra coopérative, anokatra ligne na taxi be zany. Mbola miasa moa zany ligne zany hatramin'izao. Dia andefa tomobile be dia be avy aty. Dia niteny taminay tamin'izany. Mila chauffeur 420 sa 500. Hitondra tomobile avy any Tamatavy. Tonga amin'izao ilay tomobile. Zay efa maika ry hitondra tomobile avy any Tamatavy. Dia niainga aloha be. Tamin'izany tsisy Facebook, tsisy Messenger, tsisy message fa telefônina. Fahamaikana. To dia lasa izay nidina tany Tamatavy. 3 lahy nidina tany Tamatavy. Fa tena ay tonga ny telefônina, ay nisy fiovana le fivoahan'ilay tomobile, mbola afaka raha ivolana indray vao mivoaka. Na andeha nakany Tamatavy zay ozy nareo rehefa nijanona tany herinandro, lany ny vola, tsaroako izay toerana izay fotoana izay. Tsy ampy vola zao fa tena nitady olona fantatra tany Tamatavy, nisy olona fantatra tany dia tany naka vola, nindram-bola, atao frais, 25 000 francs nita tamin'izany. Dia 25 000 francs iny nitadiavana camion, le camion mpitondra entany reny. Dia reny niangaviana. Dia ozy ilay chauffeur tena tsisy toerana fa tsy any ambony menaka ka mpitondra menaka amin'ny bidon, amin'ny barika be reny. Hitanareo ilay camion le misy labasy be reny. Dia lalio labasy io feno barika fanainginaingina anaty camion dia ny amin'ny farany ambony. Zara raha ampy manao couché, manao ohatry mandady ianao zany miditra ao anatiny. Dia tsy afaka mitsangana fa misy labasy. Amin'ny andro mafana mamay
be mihitsy anaty le kamo io amin'ny andro mangatsika be tadidiko lalana adiny firy niala tany tamin'ny ray atoandro zay tonga taty Antananarivo ny ampisony amin'ny 5 mandeha kamo io seky maty ny atsika sy ny hafanana lany ny vola lany ny vatsy saika tsy tafody fa Jesosy rehefa maniraka tsy ohatr' izany. Alleloia. Ary za zany dia manentana foana hoe tsika mpanompon'Andriamanitra tsy tokony hanala baraka an' Jesosy tsika. Ray tsika dia tena diso mpitaraina dia mpangataka. Misy olona za raha tena mba misy olona zay raha tena nampanantena hoe anohana anay amin'ny asan'Andriamanitra zao izy tsy manome intsony sao dia mba azonareo mba handefasana voly olona tsy fantatra sao dia mba azonareo handefasana voly zay. Dia Jesosy ny afa-baraka amin'izany. Jesosy rehefa maniraka atsika dia ataony milamina ny zavatra rehetrarehetra mba tsy hahatonga atsika ho faham-baraka eny amin'ny alehany eny. Jereo tsara ny zavatra nitranga nijaly mihitsy zay tamin'izany ozy nareko nareo eo ahoana. Dia amin'izany zay tamin'izany nakany tamatavy zany dia rehefa mba mijanona ianao atsapana na ohatr'izany le kagna koa mijanona matetika satria mirezareza mandeha fa mijanona fa tena vary saosy no nohanina atao brika vilona vary saosy inona ny vary loha reny tia mivolanay tompoko kely vola kely dia inona ny zakany dia vary saosy ozy le ramatoa vary dia asiana saosy tsy maninona fa rehefa feno ny kibo dia izay mijaly tena tadidiko izay voyage kely. Ny olona rehetra mbola tsisy nandeha izay tonga dia nandeha akatomobile mailamaila kely. Hoy Jesosy hoe naniraka azy tsoroa nanome azy fahefana. Ny nentin'ny mpianatra ny ala teo tsy vatsy tsy vola tsy arena fa fahefana moka fanahy maloto. Ka raha ny fanahy maloto ary veravana mivoaka ko tsy ny zavatra rehetra mihitsy nefa manaiky atsika ary tsika tsy tokony atahotra rehefa irahan'Andriamanitra. Rehefa tsika ny irahan'Andriamanitra ny amin'ny toerana ray dia mety amintsika any izay. Sakana angezabe amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fitanany asan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra manam-panahina loatra. Inona no hoaninay dia inona ny soleraka ny toritentsika voamaly sa pakomaly. Hoy Jesosy hoe mandehana misy anankiray no menareo mamoaka fanahy maloto. Inona ny fahefana vidy mofo ve Jesosy? Fahefana mamoaka demoni. Nafarana Jesosy mihitsy ny mpianatra nandrara any tena nrarana mihitsy zany. Tsy hitondra zavatra eny aminy amin'ny alehany na hanina na kitapo na vola amin'ny fikibony afa-tsy tehana ihany. Mandeha gona zany, mandeha vida zany. Tsy mampatahotra miainga no asan'Andriamanitra mandeha vida. Jesosy ngerana nampianatra ny mpianatra an'izany. Raha misy olona reto hoe hanao asan'Andriamanitra dia miandry zavatra maro vao afaka andeha hiainga no asan'Andriamanitra. Manao ezaka katikatara mba afahana mitorina any ambanivohitra. Tsy ataovy ny esaka asan'Andriamanitra. Zaho mafantatra pastera tena mandeha bisikilety zany mitoroteny ambanivohitra mandeha moto mirobo-drano. Misy namako pastera na tsiro mandedy andehanao sabata zao ny toerana anankiray sabata nomboka amin'ny 7 maraina amin'ny 2 maraina izy amin'ny 2 maraina dia efa miala ao tanàna ny tsiro mandidy mandeha moto mamaky vaky toerana misy dalo ny mpamosavy ary amin'izany mbola zay mpamosavy taraika mbola mifanena aminy mirobo-drano fa tsy niandresaka katikatara. Jesosy naniraka atsika mandehana. Ozy mihitsy ary aza mitondra ny hevitra teny io dia zao koa
vakitsika nge ndokely vakitsika ary nandrara azy izy mba mitondra zavatra mba tsy hitondra zavatra amin'ny alehany na anina na kitapo na vola na vikibony afa-tsy tehina ihany tehana ihany zany. Inona moa ny hevitra zany tehany zany? Ny hevitra zany tehany zany dia ozy izy Andriamanitra mantsy any Mosesy mantsy any Arona. Inona iny atananao iny? Tehina ozy Arona. Ozy Andriamanitra amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'iny tehany iny no anio boko amin'ny Egyptianina sy ry Farao fa za momba anareo. Tehina magaga, atsipy dia lasa mena rano, kapohana, ny tany kapohana amin'iny tehany iny dia lasa potra amin'ny moka rehetrarehetra, atsatoka ao amin'ireny ranony ely dia lasa rà. Nafika indray zanak'Israely dia atsandratry Mosesy ny tanany amin'iny tehany iny. Asandatra ny tena dia misaraka ny ranomasina mena. Tehina io dia zavatra ngeza be mihitsy eo amin'ny Jiosy. Zavatra ao anatin'ny fiainany andavanandro mihitsy. Ohatrantsika zany zao fiainantsika andavanandro misy zavatra rehetra mety misaraka amintsika rehetrarehetra intsony, indrindra ho antsika ety andafy dia telefona. Misy amintsika reto ve mavita mivoaka ny tranony andeha lavitra, andeha voaka ny tranony hoe akoatran'ny amin'de mivoaka kely mividy mofo ka tsy mitondra telefona. Tsy vitantsika zany. Tsy maintsy miverina mody tsika maka telefona. Ny tehany io dia zavatra ngeza be mihitsy tamin'ny fiainan'ny Jiosy. Io tehany io dia atao hoe magelona io amin'ny zareo, magelona. Ary io magelona io dia misy karazany roa ny tehana. Ny karazany voalohany dia misy ilay atao hoe mate. Io tehina. Dia misy ny atao hoe shebet. Io indray dia le mate dia tsorakazo, dia le shebet dia tehina. Ale samy tehana any ireo fa samy manana ny asany. Ny tsorakazo dia natao hikapohana hamaizana, fa ny tehina, ilay shebet zany dia ohatry ny tehan'ny mpiandry-ondry dia tsy hikapohana iny fa hanitsiana. Davida zao nanana an'izay shebet zay, nanana an'izay tehany zay Davida. Ny tehany Davida iny dia nataony hanitsiana fotsiny ny lalan'ny ondry, hanitsiana ny ondry mba handeha maika fa tsy hikapohana. Tena tanan'ny mpianatra zany dia nisy tehina nomen'i Jesosy azy. Ny mpianatra Jesosy dia manana tehana. Ny mpianatra Jesosy dia manana fahefana hanitsy ny olona. Eny mety tsorakazo mihitsy koa ny mpanompon'Andriamanitra ravana dia tena manana tsorakazo. Ary nendray ny tsorakazo mety mandrivorivo ihany Ary izay ny zavatra mba tiako ampairezina anareo hoe raha mpanompon'Andriamanitra, raha manana pastera nareo, ka pastera tsy miteny anareo zany mihitsy na mifoka sigareo masony ary nareo, dia tsy manana tehany iny. Dia tsy manana tehany izy. Ary tsy afaka hanitsy ny ondry sy hitondra ny ondry any anaty valy izy. Matetika misy miteny, masika be mihitsy ny pastera nareo. Afangely hoe masika ratsy. Fa ny tena marina tokony ho entitra. Satria nomena tehana fahana manitsy. Ny mpiandry-ondry manana tehana. Manana tanjona izy miaraka amin'ny tehany dia hitondra ny ondry ho any ambala. Tsy mitondra vola, tsy mitondra kitapom-bola, tsy mitondra kitapom-bato, tsy mitondra volamena, tsy mitondra volafotsy, fa mitondra tehana. Any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa io lavaka itsika ny any amin'ny Matio, efa mahazavazava kokoa io teny io ary mbola miteny zavatra hafa kokoa ary io. Matio 10, Matio 10:10 io teny io ihany aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantsony mpianany 12 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Mena pouvoir zany.
mena fahefana zany. Miainga eo ianao tsy mitondra vola fa manam-pahefana. Alleloia. Inona ny ilainao zao ravana? Pastera manam-bola sa pastera manam-pahefana? Inona ny tianao raha ianao no misafidy? Misy pastera anankiray eo miaraka amin'ny 4x4 rahika farany. Dia misy pastera ray eo tonga miaraka amin'ny bisikileta. Inona ny zavatra endrasanao amin'ny pastera? Inona ny zavatra endrasan'ny olona amin'irety mpianatra Jesosy rehetra? Amoaka fanahy maloto asitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ny ilana ny pastera tsy hilatro akory hoe hanao défilé. Fa mizahatra andrandraina any. Raha ohatra akanjo tsara be, za tsy manenjika ny olona manana 4x4 sy ny manana akanjo tsara be zay aloha zany tena apetrako tsy manenjika an'izany sanatria fa ny zavatra ilaina eto dia zao pastera mantsy dika ny pastera dia berger, mpiandry. Niny endrasana amin'reto mpiandry reto niny endrasana amin'reto mpianatra folona reto dia ampiasa ny fahefana. Alleloia. Ampiasa ny fahefana. Za tena miteny anareo tena teneniko anareo ty zavatra ty ao Madagasikara ao nareo zao mahita pastera be dia be mihitsy eto amin'ny Facebook eto. Tsara aloha le izy amin'ny lafiny ray. Ary araka ny teniny foana hoe aleo fiangonana mibetsaka toy izay bary. Fa falibetsika mahita ny zareo ireny. Misy amin'izareo ireny tena manao le fomba ny zareo gentilisa misy hoe voaka ny trano dia filmena dia arena sary daholo aloha ny fanaka ao an-trano, ny akanjon'ny pastera hatramin'ny kiraron'ny pastera, dia ny tomobila ny madama, dia ny tomobila ny pastera, dia ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny sakafo hohaniny. Fa za miteny anareo misy pastera maro ao Madagasikara tsy mahay na Facebook ary fa ampiasain'ny tompo tena ampiasain'ny tompo. Fa za tena miteny anao misy pastera mbola tsy hitanao eo Facebook eo zany na manao an'io ary tsy hainy. Misy tompoko pastera ao Madagasikara na mamatotra kravaty aza tsy hainy satria tsy mbola zatra nanao kravaty koa izy. Fa manam-pahefana, tena manam-pahefana, miditra tranon'olo zavatra izay fatany. Misy ody ato angadio ato fa misy ody naleviny lazina reto ato miditra izy esory zany ody ato aminareo fa tena misy ody ato. Alleloia. Miona amina olona anankiray izy to dia fantany inona ny devoly ato anatiny, inona ny fanaratsy ato anatiny izy ity. Ay misy fanahy manambady ianao. Voateneniny fotsiny le fanahy dia mikikika le olona eo anoloany. Tsy miasa hira be zany, tsisy fihetsiketsehana. Any am'sary kely azafady, any am'sary dos cross totos bos las cross las nanao ianao zay. Mampiomehy anahy le misy fotoana mitsiky kely any mahita an'ireny zavatra izay. Lazainareo fa manenjika zany reto zao dia tenanareo manenjika mpanompon'Andriamanitra. Fa tsika tsy tena mpanompon'Andriamanitra ny resahany eto. Za zany tena miteny anareo fa misy olona ary nareo aza sodokany hoe zao nge ravany amin'ny lafiny ndraiky ravana reto pastera rehetrarehetra manao hoe mampiseho ny zavatra raha materialy be dia be izay tena efa tena hoe tena saiky tena manenika an'izao tontolo izao. Dia pastera manenika n'izao be dia be maneho tanjaka ara-nofo, maneho endrika fitahiana tsapaitanana. Tsy mena tsy niany satria mila mampiseho amin'ny olona hoe ny Andriamanitra inge mitahy. Dia jerenareo ny kanjonay jerenareo ny tomobilinay jerenareo ny tsara angilizy satria maninona ianao kosa hoe dia tena hitany olona hoe andao iravana ivavaka nefa ny tena ianao ary reraka be mihitsy ny ara-ny fiainana.
ozy ny olona ny andriamanitra ve zany no andriatany hitanay azonareo le izy fa zao raha reny ny zavatra ilaina tena nomeny Jesosy fa ampiteny Jesosy daholo reny tato tsy hoe ratsy ny mpianatra manao akanjo tsara, tsy hoe ratsy ny pastery manana 4x4, za koa mba manana 4x4 kely zay ao. Ho an'i Jesosy ny voninahitra tsy ratsy akory zany, fa raha iny ny zavatra ny ilaina zay avilo aty Petera, inona tobila tianao, inona fitaovam-pitetehana teo ny boriky dany ary mena boriky turbo ianao ary ianao inona Jesosy le akanjo tena tsara be le tena ikafarany mba hitan'ny olona io mba tahin'ny tompo any ny Jodasy inona le boty be tena le mbola tsisy mpanany reny. Azonareo mifanohitra amin'izany ary nataon'i Jesosy hoy Jesosy ndraiky vakiko io Luka Matthieu 10 hoe averiko vakina ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy ka nanome azy fahefana moka fanahy maloto sy ahasitrana ny aretina rehetra zay mba mirofo rehetra. Ary izao ny anaran'ny apôstôly 12 lahy, ny voalohany Simona zay atao Petera, dia André rahalahiny, Jakoba zanaky Zebedeo, Jaona rahalahiny, Philippe sy Bartolomeo, Tomasy sy Matthieu mpamboretra, Jakoba zanaky Malfeo sy Tadeo, Simona Kananiana ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Andiny vadimy, reo 12 reo dia nirahany Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha amin'ny lalany jentilisa, zava-dehibe zay ary aza miakatra amin'izay tanàna ny Samaritana. Aikary avana nirarahany Jesosy ny mpianatra tsy any amin'ny jentilisa ary tsy navelany Jesosy any amin'ny tanàna ny Samaritana fa ho aiza fotsiny ho amin'ny ondry very amin'ny tanànak'Israely, zany hoe jiosy any fa niala tao ambala, amerina maro amin'ny fahamarinana, amerina ny olona amin'ny fahamarinana, zay efa tao anaty fahamarinana niala dia ho averina amin'ny fahamarinana. Varinana mankany io ve Jesosy ny mpianatra tsy nalefanao nandeha tany amin'ny Samaritana sy ny jentilisa. Ny antony dia tsotra, asa voalohany ataondry zareo reo mbola tsy manana hery afahana be dia be ngerevana ny olona mbola vo manomboka amin'ny toroteny. Teneniko anareo ty zavatra ty tena tantara tena nisy ty zavatra ty ny ainanay mahampina matsiaro an'izany tsara. Zay taloha tany anatin'ny fiangonanay dia nandeha indray andro zany tao anaty fivavahana tao dia botsian'ny fanamasina dia niteny tamampina zaho any nandray famanginy fanamasina hoe andaotsika hitoroteny eny amin'ny varitena, mialatsiny tsy varitena moa fiantso azy, eny amin'ny zanaky ny alina, mialatsiny amin'ilay fiteny fa tsy zay le izy. Dia nanao asa tao am-piangonana zay dia niteny hoe raha misy olona sy mazoto isaky ny lakamisy ariva, lakamisy alina dia araka aminay mivady andeha hitoroteny eny amin'ny zanaky ny alina rehetrarehetra eny. Dia nahazo ankizy tanora maro be zay tamin'izany tonga hatramina 20 menadazy miainga rehefa lakamisy alina manao fotoana eo Ambositsiro amin'ny farmasia eo dia mandeha midina makeo mandeha samy mitondra tomobile dia mandeha midina eo Andravoahangy eo amin'ny fempisorotao keo amin'ny rond-point eo aloha mitoroteny razana vavimalala miaraka amin'ny mégaphone kely. Dia aveo makeny Behoririka dia makeny Tsaralalàna eo amin'ny Indrady eo amin'ny Conforama eo amin'ny toerana mazavazava rehetrarehetra feno olona dia eo amin'ny 13 mai eo amin'ny Glacier, hôtel Le Glacier any amin'ny Sarombavy any Antaninarenina. Dia ty mizahatra tena teneniko anareo tena nahavariana sady nampalahelo mandeha mitoroteny eny zay dia misy reny vehivavy zanaky ny alina reny dia misy mahiratsira misy ale mpivarotra tao feny teso
sasapatoritoriana ny zandraka fa satria ny azy izy amin'ny mampadeny azy ny olona mividy toka ianao rehefa miteny rehavana malala mahaveriny misotro toka de tezitra ry zareo fa ndray andro misy ranabavy ny mivavaka atao aminay de rehefa nandeha nitory teniteny amin'ny teny amin'ny zanaky ny alina teny zay de nisy olana fantatra anazy ahoana kindry fakakindry ila samy mivavaka izy io pakeny taloha fa nivafo lasa nivavaka fa zay tsy nafantatra de izy rehefa niteny zao andao hitory eny amin'ny zanaky ny alina zaho izy izy andeha araka aminareo andao ary fa tena tsy mihinona reo teneniko an'ity zavatra ity fa rehefa tonga teo vehivavy io izy vo teny izy ny ala de nandeha nivavaka de niverina nahitany namany de nifanome numéro telefônina tsy tonga nivavaka tsony niverina nandeha nijorojoro teny loza amina tambo raha mbola tsy feno hery ange tsy kireto ry havany no mandeha midikiditra sainy amin'ny tanana ny jentilisa sainy amin'ny lalan'ny samaritana tandremo fa misy riska tsy ianao ny atarika olona fa ianao no voatariky ny olona ary jesosy teto de tena nitandrina jesosy nge avy eo jesosy nge ravina tsy niteny aza makeny tsy mitory tsony jesosy ary niteny ozy izy jesosy ahoana mandeha any amin'izao tontolo zao nareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra azonareo jesosy zany tsy hoe kory jesosy niteny hoe tsika tsy mila reny jentilisa reny tsony sy mila zay samaritana jesosy ary nitory teny tamin'ny samaritana le vehivavy samaritana fa teto vo nanomboka ny mpianatra vo nanomboka ny derery de nitandremany jesosy tsy tsika any nareo sosanatria nareo ireny no voatariky ny jentilisa sy ny samaritana any de tsy naverandeafa-tsy tao amin'ny israely any aloha alleloia fanomboana ihany io fa so nareo gaga ary jesosy zany ke tsy hoe mba tsy sovery zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay fa tena ny raha jesosy mpianatra no niala teto izy hoe mandehanana am'izao tontolo zao nareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra anao batisa azy amin'ny arandraisy ny zanaka sy ny fanahy masina sy ny sisa fa tamin'io aloha mbola tsy navelan'i jesosy nandeha teny ny antony raha voaingany anao ny ovafo mbola tsy manana ninina firy kory ianao ety nandresena lahatra ny olona so mba ianao ndray nreseny olona lahatra eo zay nge le izy alleloia ny tenin'Andriamanitra hoe aza mandeha makany amin'ny lalany jentilisa ary aza miakatra any am'izay lalany samaritana fa leo makany amin'ny ondro veriny Israely ihany ary mandeha nareo ka de mitory hoe efa miakaiky ny fanjakany lanitra io zany tena hoe jesosy ry havana tsy naniraka atsika hoe ampiasa saina be mihitsy tory teny amin'ny olona io filazantsara io de tena nezahan'i jesosy na sy ny fanoharana mba hahafahan'ny olona matakatra niezaka nitady zavatra tsotra mihitsy jesosy rehefa mitory teny jesosy tsy am'izao anao mahita tory teny tena tsy azo enina ary ny teny tiralahy teo tenenina am'izany lamody zao le mitady zavatra mbola mahavalina tsy de nitenen'ny olona io ny tena mesazy lohalarana ny débat akaiky ny fanjakan'ny lanitra alleloia sitrany ny marary misy angeza be atsangany no maty diovy miboaka voainy demoni reo zany tokony ataontsika ireo ara-pianatra jesosy ianao mbola tsy nanadio boka tsy nanangana ny maty tsy nanasitrana ny marary tsy mamoaka demoni de mety mbola tsy ho afaka irahany ianao reo ny mission ary hoy jesosy nahazo mamepona nareo de manomeza mamepona inona ny dikan'io anazavazavatra aminareo mantsy andro inona le azo mamepona le fahefana tsy nisy nanjo ekolazy tamin'i jesosy reo mpianatra ireo na ray zany hoe rehefa tsisy nanjo ekolazy tamin'i jesosy fa nomena mamepona n'lay fanahy nomena n'lay ositra nomena n'lay tehana nomena n'lay fahefana de ampiasa ny tehana sy ny fahefana ihany koa mahay-pona mafatsy jesosy andiny fasivy andiny vavalo aloha efa nahazo mamepona nareo ka manomeza mamepona aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fekibonareo
na kitapom-batsy ho an'izay ale na akanjo roa na kapana teny fa mipiasa mendrika indray ny asany. Ho zany Jesosy hoe tandremo ataonareo fitadiavam-bola ny fivavahana. Tandremo so dia za maniraka anareo anasitrana, ianareo kosa mitady volamena sy volafotsy na varahana ao anatin'ny fekibonareo. Tsy mety amin'i Jesosy zay. Tsy mety amin'i Jesosy raha mpanompon'Andriamanitra ianao ho karamaina ianao vao hanao délivrance. Omena cadeau ianao vao hitondram-bavaka olona. Omena fanomezana ianao vao hanao asan'Andriamanitra. Jesosy tsy zay aza mitady volamena na volafotsy na varahana ao anatin'ny fekibonareo, na kitapom-batsy amin'izay ale na akanjo roa na kapana teny, fa ny mpiasa dia mendrika andray ny asa. Zany hoe zao aza matahotra nareo, fa raha miasa ao ananareo izy Jesosy dia mendrika andray ny asa nareo, mendrika andray ny karama nareo. Tsy tokony hahantra, tsy tokony ho tonga mahantra sy voaka mahantra, fa misy zavatra homanina ho anareo any. Inona ary no homanina ho antsika? Inona no homanina ho an'ny mpianatra raha andeha hanao asan'Andriamanitra? Verina amin'ilay marika toko fahaenina teo tsika 9 hatramin'ny 12. Hoy ny ten'Andriamanitra 9:7, marika toko fahaenina 9:9. Ary nandrara azy izy tsy hitondra zavatra any amin'ny alehany na hanina na kitapo na vola na ao amin'ny fekibony afa-tsy tehina ihany, fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Inona ny dikan'izany? Inona moa ny kapa? Atao inona moa ny kapa? Ny kapa dia natao hijoroana, natao handehanana. Afaka tsy mitondra vola sy mitondra vaty sy mitondra ninina ianao, fa manana ny fijoroanao. Be dia be ny fanompon'Andriamanitra tsy samby joro ary tsy afaka mijoro satria tsy manana ny kapana izy. Fa miankina amin'izay olona manoloana azy. Misy mpira evangelika namana izy, sabatista ohatra antsika izy, dia izy sahiran-kiran'izay izy. Dia misy fotoana hono izy mba mana fanalanonana zany amin'ireny mariazy ireny, dia antsoin'ilay olona mpanan-kareny be ilay tompona fety, avy ela aty eo mason'olona eo, avy ela aty, avy aty, sady efa mamamamo. Ny ranolahy, miaratsify izay misy ilay teny, ny ranolahy tena tiako, aty ela tsy mihina kisoteny mahavoan'ny lahy. Zay ohatra zay mihitsy ny fihetsika olona, avy ela aty, ny ranolahy tsara be, tena tiako le ty, fa ty ela tsy mihina kisoteny mahavoan'ny lahy. Inona ty ty ataon'lahy? Ohatr'izay le zavatra ty. Dia menamenatra kely dia samy teny amin'ilay za tsy mihina kiso fa ary betsaka ny mpanompon'Andriamanitra ohatr'izany. Rehefa manoloana olona ngezangeza matanjatanjaka manamanana dia tsy manana ny fijoroany, ankana ny toriteny aza rehefa manoloana anatina dia tsitsitsitsina ka raha misy an'ilay patron be le mpanohana araboly ireny hitanao zay manao zavatra tsy mety dia tsy samy mitovy ny zavatra anao sao dia voakitikitika ingandriny. Na hoe inona ny zavatra tapaka ny be sy ny maro. Misy fotoana rehefa pastera vao mandray ny asany amina fiangonana dia mivory miaraka amin'ny olona sy ny tompony ndraiky meo, dia misy miteny manavatra, ato aminay ato aloha aza mba atao mihitsy mitoritori an'ilay zavatra ohatr'izay fa tsy tantin'ny olona ty reny pastera. Dia inona koa zavatra mitranga? Tsy manana kapa ihany koa pastera, dia tsy samy mijoro. Tsy samy mijoro. Fa tsika mila mijoro. Na manoloana an'izy ianao na manoloana an'izy, na iza eo anoloanao, ny fahamarinana dia fahamarinana ihany. Izay mivady ray avana dia miezaka, ary izay mivady efa manao anty-asan'Andriamanitra ty. Betsaka karazan'olona efa nihaonana taminay ao ny sahirana, ao ny manana, ao ny ambony, ao ny ambany, ao ny zokinay, ao ny zandrinay, fa zao ry havana malala zay tsy mikoso maso amin'izany. Ao ny manam-pahaizana be, ao ny tsy reheta fianarana, zay amin'io le ho atenatenany tsy ambony tsy ambany eo fa zay nomeny Jesosy kapa. Ity fandarina ity nomeny Jesosy kapa izay, dia mijoro izahay, ary ty tsisy manozongozona zany. Efa nisy mpanambola be teto taloha,
nisy olona mpanambola teto e misy olona tena niseho nisy olona karazan'olona moa ny teto e misy karazan'olona tsarona daholo zany fa tsy mbola nisy nahovozongozona ny fahamarinana ny toriana teto na faly ianao na tsy mety aminao misy antokana ty andramoka izao ty de mamerina maro amin'ny fahamarinana manangana nefa rava alleloia de tsy mikosy maso aminiza na aminiza tsy voavidy vola manana kapa mijoro alleloia zay mivady io mijoro kapa nomeny Jesosy afahana mijoro ary koa tena Andriamanitra aza manao akanjo roa aza mitondra akanjo roa ina dikan'io tsy hoe mitondra akanjo roa aza mitondra akanjo roa de tsisy olo akanjo mihitsy zany de masisosiso eo zany tetero masisosiso eo lioka masisosiso eo fa tsy akanjo aza mitondra akanjo roa ny dikan'io de zao ny akanjo de zava-dehibe teo amin'ny Jiosy ary ny akanjo de midika zavatra misy tantarany ny Jiosy ohatra misy fotoana ny akanjo ny Jiosy rehefa andro mafana karazana akanjo hafa misy rehefa mangatsiaka karazana akanjo hafa misy isaky ny événement isaky ny zava-mitranga ary isaky ny olona misy ny akanjo famantarana ny mpangataka misy akanjo famantarana ny boka misy couleur-na akanjo tena famantarana ny mahantra misy couleur-na akanjo volomparasy zany tena famantarana ny mpanan-karena ary i Bartimeo jamba de zao vo sitrany izy vo natsony Jesosy fotsiny de nariny ny akanjo iny ny akanjo iny ny akanjo afatarana ny mampangataka azy mahajamba azy mampahantra azy nariny ny mpianatra koa manana ny akanjo nandefasan'i Jesosy azy manana ny akanjo famantarana anazy aza mitondra akanjo roa matetika entsia angamba hoe mpanao politika na maina madika palitao ihanina fa fa lasa volomboasary nefa menamena taloha ao amintsika mazy de malaza be Madagasikara loko volomboasary de ny menamena kravaty mena volomboasary de ny kravaty manga marina aloha zany teko zany za diso hoe re tena loatra tena hita amin'ny dominao ny loranjy de ny mena de ny manga na mipoziny tanana ary ohatra samy manany azy namadika tena madika palitao ihanina nefa ny tena namadika palitao ka ny tiany Jesosy teneny neto de zao aza mitondra akanjo roa iny ny akanjo afantarana nareo misarotra akanjo mampianatra ny Jesosy nareo tandremo miovaovy any an-dalana tandremo rehefa atao anaty asan'Andriamanitra amen rala fanahy masonao aizanao fa aveo anao tonga ery de ahoana zoky de eny amin'ny gentilise de niova akanjo de niova tsy tiany Jesosy tsika manana akanjo roa io ny akanjo afantaranao za zao ohatra zao t-shirt fotsy ty any 10 taona amin'ny janvier zao nahitanareo an'ity de tsy efa tokony hopotika io zany aza mitondra akanjo roa manana be dehibe amin'ity rado alleloia malotony eo de solonany eo de malotony eo de solonany eo reraky eo de arinany eo de solonany eo de alleloia ty zany zao mba afantaranareo anahy any tsy hitanareo mba mitsotra ihany afa hitanareo anahy am'ty kenda biara manao eo foana za zany zao tsy mitondra akanjo roa ity ny akanjoko ty amen aza mitondra akanjo roa izy Jesosy ary zao hoy koa izy taminy zay trano idiranareo de mitoerany mandra-piaranareo any nomeny Jesosy alalana ny mpianatra hiditra anaty trano de mipetraka anaty trano tsy hafahafa ary azo misy anankiray koa tao iverena kely hoe nandrara izy mba tsy hitondra zavatra amin'ny na hanina na kitapo na vola amin'ny fekibony afa-tsy tehina ihany velon'ny tehana ve mpianatra tsy velon'ny tehana ny mpianatra fa tena marina ny olona zay vanginy velony le tehana sy fahefana eny amin'ny mpianatra ry avana mahavelona ny olona zay alehan'ny mpianatra ny mpianatra hoe velony zany hoe tehany zany
fa tsy mihinan-kanina. Mila misakafo ny mpianatra, mila mihinan-kanina ny mpianatra, mila mba manana zay tokony ananana ny mpianatra. Avaiza reo marina ny mpianatra fa tsy navelan'i Jesosy angatabola sy any amin'le vakitsika le fafolo teo le any amin'ny Matitoko fafolo. Hoy Jesosy hoe aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fekivodana, zany hoe ho anareo ataonareo filankarena. Fa kosa ny mpianatra rehefa tonga any dia velomin'ny olona zay mampandroso azy, meny hanina, meny fitafiana, ampandrosony, omeny rano. Ary tena marina zany. Ara-baiboly reny zavatra atao reny, misy be dia be zao ny paster amin'ireny fiangonana lehibe reny. Ary mampalahelo ty zavatra ray teneniko anareo ty. Raha vao paster any amin'ny zanam-piangonana, fiangonana zandriny, no mba mitaingina 4x4 dia mivoaka amin'ny Facebook tony, tadidiko mihitsy eo, misy paster be zay mazy zay foana teneniny olona, tadidiko mihitsy olona mpivarotra teo Analakely hoe taloha, jereo ty kibony amin'izao mataviny ampafoloka reny. Ry havana, fa ngaindra ty mivarotra teo Analakely ngaino sitrana tamin'ny aretina nanangana fiangonana nge izy. Dia inona reo menakavy fa demoniaka narary ny aretina efiseky maty. Maninona reo zao salama? Satria le olona mpivarotra teo Analakely natsoan'Andriamanitra noho ny asany dia nanokatra fiangonana. Eny tompo, dia nanatitra fanatitra sy ampafolokarena ny olona, satria mila misakafo iny olona iny. Fa teniko anareo ny paster ny fiangonana lehibe tena misy paster ny anabaviko zay zao any fiangonana lehibe fa miadana zany. Ividanana 4x4 vaovao any amin'ny concessionnaire dia mifidy mihitsy entina mitety paster. Inona ty paster? Ity nga manoatra tiko ty amin'ny asan'Andriamanitra, mba matanjatanjaka izy ty. Dia vidanana 4x4 dia nampiasan'ilay volana izy dia nidongy tao am-piangonana. Tena reo soloina le izy fa le marika ohatrany tsy dia tsara fa tsy mazaka le asan'Andriamanitra. Nefa ny asan'Andriamanitra tao paster mamonjy alitana rehefa alahady hariva le hoe any vondrona atsy dia atsy. Dia mandeha tongotra kely mamangina izy atokantrano dia nenay mba mandevona na zavatra ohatr'izany. Dia etohana ny mena tôbila vaovao, etohana ny jirama, etohana ny telefona, etohana ny akanjo, etohana tsisy tsy etohana. Dia tsy ratsy nefa zany, adidin'ny fiangonana raha teo zany, satria olona io naseny Jesosy tonga eo tsy mitondra ninninona. Ary hoy Jesosy zay toerana trano idiranareo dia mitoera ao mandra-pialanareo ao, fa adidin'ireo olona ireo zany. Fa ny ataonao aza mitady volamena na volafotsy, azonareo le zavatra le zavatra tia atongavana. Tsy hoe tonga eo ianao dia ianao hiteny amin'ny olona meo aty, za mila volamena, mila volafotsy, fa anjaran'ny olona ny mamelona anao. Anjaranao kosa ry paster no mampiasa ny tehinao, mampiasa ny fahefana. Diovy ny boka, sitrano ny marary, atsangano ny maty, ampaherezo ny ketraka. Alleluia. Amen. Zany zavatra ara-baiboly zany. Dia tena aminareo manao hoe be dia be ny olona rehefa eny amin'ny ty zany mba manampy kely ny paster tsy dia mpiteny an'izany eto. Be dia be ny olona mandany vola be dia be. Raha vao hoe ho any amin'ny dokotera, ho any amin'ny professeur, mandeha amin'ny professeur zany ianao consultation fotsiny ohatriny, fa toa tsy nety sitrana ihany ianao. Fa tonga avany paster ny rahan'i Jesosy tonga eo aminao dia misitranana tamin'ny teniny ianao tamin'ny alalan'iny paster iny. Dia nanome mamem-pao ny paster. Fa ianao tsy nahatsapa mihitsy ohatrina zay firitoana tamin'ity aretiko ity ny vola laniko tamin'ny professeur. Fa vao i paster manao zavatra kely, alainao hatramin'ny famerim-bola mihitsy. Ry havana, za te teny amintsika
mahafoiza zava-tsoa amin'izay nampianatra andreo ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy mitenanao hoe manao fitoriana fangataham-bola eto. Fa ny toritentsika eto dia mazava tsara fa Jesosy tena niteny aza mitondra ninninina ary manomeza maimai-poana. Halleloia. Ny mpanompon'Andriamanitra akasan'ny fahefana avy amin'Andriamanitra hanasoavana anao. Halleloia. Ianao ihany koa manana didy ianao. Manana didy ianao. Ary ny tenin'Andriamanitra hoe ajanoko efa tsy ataoko lava be manjary sao dia verina rehefa ino ny afatritsika androany. Hiditra amin'ny 120 Ary hoy koa izy taminy izay trano idiranareo dia mitoetra ao mandra-pianareo any 120. Ary ny tanàna tsy mampandrosanareo tia koa anisan'ny zavatra ngeza be teny. Marina mihitsy ny tenin'ambinina io a. Marina mihitsy ny tenin'ambinina. Za anisan'ny malelo rehefa mahita andreny hoe misy olona dia misy pastera mitaingina 4x4 dia hay vola vahoaka fotsiny reny zao. Alahelon'olona. Alahelon'olona ahoana ry amana. Za hatramin'izay navoaka mpafolo-karenina tamin'ny pasterako tsy mbola nanao an'izany tamin'ny alahelo aho. Marary ny haiko raha tsy afaka manatitra an'izany tamin'ny pasterako taloha. Izany no natoy izao amin'ny fiainako. Marina mihitsy ny teninao io fa ny olona zany efa fankalana filazantsara daholo koa bazin'ilay izy. Moa ilay pasterako moa ilay misy tsy mba misy ohatran'ny makafanahy olona ihany. Makafanahy olona. Hany ka na dia misakafo raha dia manao live. Angeravana tsy mety tsy dia hitako aloha izay zavatra ilanana an'izany. Manjary lasa mandranitra olona dia manjary lasa mamotika ihany koa tenin'Andriamanitra. Sy tenin'Andriamanitra nge zao zavatra toriana amintsika izao. 120 Ary izay tanàna tsy mampandroso anareo ity zany ny afatra ngeza be koa. Ary izay tanàna tsy mampandroso anareo na tsy haino anareo. Misy zany ny tanàna alehan'ny mpianatra fa tsy mampandroso tsy nampandroso ny mpianatra. Inona nefa ny alehany eo? Angatabola ve? Hitory filazantsara. Ny atongavany fandarana andramoka izao teo any tokantranonao dia hitondra fahasoavana ho anao. Misy olona zay eto amintsika eto manambady vahiny. Tsy manambady vahiny reny moa zany fa manambady gasy koa reny. Dia ny fahasarotan'ny mpiaro n'ilay vadinareo voalohany dia hoe sao dia mitady volo, sao dia maka volo ireo fandaranireo. Andray miany fa reny kely pastera inge maka vola. Ka tsy izay ny zava-dehibe. Ho tenin'Andriamanitra. Io moa ny antony tenenako azy ireo fa adiniko fa mifampiankina amin'ny zavatra ny tenen'ny Ranabavitsiry Amboarameliva aloha dia adiniko any rehefa adiniko dia atsaniko any. Fa na iza izy tsy ampandroso anareo na tsy haino anareo raha miala anareo dia ahitsano ny vovoka ao am-panadianareo ho vavolombelona aminy. Ny mpianatra koa zany rehefa andeha tsy ny olona rehetra nandray azy. Nefa ny olona rehetra nandrahan Jesosy azy. Dia ao ny mandray, dia izay mandray dia miditra ny mpianatra. Dia mitondra fahasoavanao dia hasoavin'ilay olona ihany koa. Fa misy ny tsy mety mandray. Ho an'ireo tsy mety mandray ireo dia tsy tapitra eo akory ny tantara. Fosy Jesosy hoe raha misy tsy mampandroso anareo dia ity misy zavatra tiako ataonareo. Ahitsano ny vovoka ao am-paladianareo eo amin'ny tokoana ambaravarany mba ho vavolombelona amin'ny inona ny dikan'izany efa nizavaindrana bavintsika Rozominat eo. Mila profo, mila vavolombelona Andriamanitra. Ary iny vovoka iny dia ho tany saina eo am-pitsarana ny olona iny. Ka hitenenana hoe ianao ange efa nitoriana, ianao ange efa nandre, fantatrao ange ireo mpianatra ireo fa hitory filazantsara aminao fa ianao tsy nandray. Dia mpianatra zany raha ohatra hoe mandeha aloha fotsiny dia tsy nandray olona dia lasa mandeha dia tsisy trasy. Fa zay taloha rehefa livreur zay rehefa tsika manatitra na ny poste reny zao mpiasan'ny poste rehefa tonga eo aminao anatitra zavatra eo aminao dia tsy ao ianao
dia mametraka avis de passage izy. Taratasy kely milaza aminao fa teo ny posta, teo ny livreur, teo DHL, teo TNT, teo ry rehetrarehetra fa ianao no tsy teo. Amin'izay tsy azonao mena tsy nandalo nareo fa izy nandalo fa ianao no tsy teo. Ka ny vovoka lazainy eto dia avis de passage. Avis de passage ny posta milaza fa teo ny posta fa ianao tsy namory trano. Tokony azo colis ianao fa ianao tsy namory vady, dia io ny proof fa teo izy tamin'ny 10 ora sy 10 minitra. Ilain'Andriamanitra io avis de passage io. Satria ho amin'ny fotoana hitaray ny olo ita ny koliako tsy tonga, ny entako tsy tonga, dia apoitra fotsiny tonga teo tamin'ny 10 sy 10 fa ianao tsy namory trano. Dia izy vao mangididy ka maninona mba tonga amin'izay efa tsy aty tsony ny entanao izy ny livreur. Riavako ity fandarana ity mandondombaravaranana anao isan'andro. Reo nareo 520 manday an'ity fandarana ity. Isorana an'Andriamanitra misaotra anareo makasitraka makatelina tompoko. Fa za koa mino fa tsy ary tory eto ianao raha tsy mbola nisy zavatra voarainao. Fa raha nisan'ny olona zay naheno an'ity fandarana ity ka nanitsanana vovoka teo amin'ny tongonam-baravarana, efa vovoka tsy haiko hoe firy kilao, tsy haiko hoe vovoka tongotra ny fandarana andramoka izao, vovoky ny akiradio firy eo an-tokonam-baravaran'ny olona nandritra an'izay efa taona sy tapany nitoriana izay. Ho 5 taona amin'ny janvier moa zany izy. Isaorantsika n'Andriamanitra ho anareo izay hanao réveillon aty tokoa, andao mba asitsika an'izay amin'ny taom-baovao mampionina. Asitsika an'izay amin'ny taom-baovao fa 5 taona ny andramoka izao. Fa efa taona ny akiradio nankalazaintsika tamin'ny 1 Oktobra. Fa tandremo fa 5 taona ny fandarana andramoka izao dia amin'ny 1er janvier zay aloha zany azadinitsika. Manomboka ny taona dia 5 taona satria 1er janvier 2018 no nalefa ny soratra. Eny tena marina moa zany 4 janvier 2018 no navoaka voalohany ity misy fandarana tao hoe andramoka izao hoenao eto amin'ny radio eto Andafy any Madagasikara, télé any Madagasikara. Fa amin'ny janvier tsika karazany 5 taona. Mampatsivitsika izay diakona. Mampatsivitsika izay amin'ny janvier tsika karazany 5 taona zay mampionina sy fity sy finoana. Mba ho ataontsika izay mba 5 taona amin'ny janvier. Ka ny tiako tenenina hoe raha tao anatin'izay 5 taona izay vovoka firy no efa nahitsana. Misy olona teto nahatsapa zao mihitsy fa nahatsapa zavatra izy teto. Fa zao tsy nampandroso izy. Na nampandroso fa nandroaka. Tsy olana nefa le izy. Jesosy tsy teny raha misy tsy mandray anareo dia mitomania averinareo. Ahitsany fotsiny vovoka. Misy olona eto nandalo teto nahare zavatra teto nahatsapa zavatra teto fa tsy nandray an'ilay filazantsara. Tsara fantatrareo misy avis de passage any aminareo eny. Misy vovoka eo amin'ny tokonam-baravarana, vovoky ny tongotsy ny akiradio. Io samy manana ny paster rehetra samy manana an'io fa ny anay eto dia misy ihany koa ny vovoka mihitsy. Iny hitsarana an'ireny olona ireny ao aorianao. Ary tsy afaka reny ireny olona ireny raha sanatria very. Satria tsika eto dia mitory ry havana fiainana mandrakizay, lalana mankany an-danitra nitoriana aminareo eto. Ary tsy mbola nivoana tamin'izay tsika tanatin'ny 5 taona. Raha sanatria manoloana ny fitsaran'Andriamanitra ianao ka ho very ianao dia anontaniana hoe ary ianao ankefa nare fahamarinana nare fahamarinana ianao za tsy nahaino an'izany. Fa io ary ny vovoka io efa nandalo teo ny akiradio fa aza mandainga ianao ho ry havana malala. Amin'izany fotoana izany dia ho vavolombelona hozy Jesosy. Mandalo eto aminao izy androany. Raha androany anao voalohany tonga eto, mandalo eto izy androany. Ampandrosoy satria misy fahefana eto. Zay zany dia samy mijoro vavolombelona misy fahefana eto. Misy aretina tsy sitrany dokotera eto sitrany. Misy demonia amatoanany eto afaka. Satria misy tehana eto. Nomena tehana
ho voninahitra andriamanitra fa tsy riariana eny amin'ny tenanay misy teanay fanomena teto ary mbola miasa io teany io mandrakitiny androany miasa io fahefana io mandrakitiny androany misaotra anao mampandroso misaotra anao mbola mifikitra miaraka aminay eto fa efa mpitatantsika ho any an-danitra mivoaka ny apôstôly amin'izao fotoana izao nomeny Jesosy zay dia tsy mitondra kitapom-bola tsy mitondra kitapom-batsy ary zay koa raha manao izao fandarana izao dia tsy mitady volamena na vatosoavany aminao. Halleloia. Fa hitondra filazantsara mitondra antsika mankany an-danitra. Ho tain'ny tompony antsika rehetrarehetra. Samy mahery vakika fotsiny commentaire anankiray mamaky ny commentaire mampinona sy rosina mantsy mampalahelo zany. Tain'ny tompony antsika menakavy Jesosy dia mba tonga ihany koa izy mandondonany amin'olona fa tany amin'ny azy hoy ny fiteny hoe hoy ny tena androandry tsy mpaminany tsy masina tany fa tsy nilay sy ny tany Jesosy fa tsika indray tia ny mandray azy nefitsika zay tsinitsinina reto mba afaka anao antity araka amiko ve nareo hoe mba rary ve Jesosy raha zahako indray no vanginao aty rary ny ve raha zany re mampandroso anao zay za tsy mendrika ity andao ampandrosotsika maniraka ny apôstôly izy maniraka ny fandarina andramoka izao maniraka ny anjely maniraka ny falainy masina ikasika anao ny tokantrano any dia raiso izy satria fa soavana ao antsika tsy nilain'ny olona izy fa tsika mila azy dia ataontsika ity raha mahafinaritra be ty ho voninahitra Andriamanitra ry havana malala ny finaritra halleluia avetsika tadiditra mivavaka ao inantiray lapaso dia nidina ty aminao aty tonga teo amin'ny azy izy fa reo tena nanda reo tsy nandray. Halleluia. Tatoeraka avindray sotra Jesosy za ve zany Jesosy anisan'ny zany le zany ianao anisan'ny zany ravana vavakiny Jesosy koa ange ianao araroty zany nangoraka ny fahantranao Jesosy fony tena mbola tianao ianao ankely tediaviny tonga teo amin'ny Israely izy fa tsy nilain'ny Israely Jesosy anisan'ny zany halleluia antaniny tena anao hoe za ve Jesosy mba anisan'ny zany halleluia.
Alony mihitsy nafony ainy matsika senao le faniasia so ihany fa tsy miraisiny jiosy izy fa tsika amitery avity sasy faraisikanao verakampindray moverariny zany raha tena marina tsy mariny raha mba tsika zao no amoniny ainy fa nataony zany satria tiatsika Alleluia. Sotra Jesosy. Misaotra indray ny amin'ny teninao androany izay tonga taminay. Fa sotoko fanirahanao ny teninao tonga aminay Jesosy. Fa raha tsy teo zany Jesosy dia tavela teto izay Jesosy. Voninahitra anie ho anao dia raha laza saotra ho anao. Raisinay ny teninao, raisinay satria fitsinjovana anay manokana. Aza vela ry havana mba hisy vovoka hitsana eo amin'ny tokony ambaravaranao efa mba tonga nandombo imbaravarananao ihany ny fahamarinana fa nilavinao ry havana. Fa ho adininatsika ho vavolombelony ireny ao arinao ary hampalahelo amin'izany fotoana izany. Misaotra anao kosa nefa nandray ry havana velony tenin'ny fahamarinana tsika dia ho faty miaraka amin'ny tenin'ny fahamarinana fa hitsangako velona mandrakizay araka amin'ny fahamarinana. Raiso fa tsy hanenenanao io. Betsaka no mitady an'io amin'izao fotoana izao fa tsy mety mahita. Fa io tenin'ny fahamarinana io no nanasitrana anao. Io tenin'ny fahamarinana io no nanome fiadanana anao. Io tenin'ny fahamarinana io no nanome anao fifaliana. Namerina indray ny fahasalamanao. Io tenin'ny fahamarinana io no namonjy anao. Ho afaka tamin'ny faharatsiana, ho afaka tamin'ny tsy fahatanterahana rehetrarehetra. Mbola nanananao ilay fiainana. Ry havana malalo. Rehefa naray maimai-pony ianao dia andao indray ianao androany. Raha nirahana teo aminao ny mpianatra 12. Aza diny fatao aorian'ny mpianatra 12 mbola nanokana ny fitopolo lahy indray Jesosy ry havana. Raha mba tsy tao anisan'ny 12 lahy ianao mangatamba ho isan'ny fitopolo lahy. Dia hitory ny filazantsara ny Jesosy tsika. Amoaka demoni, anasitrana ny marary, anangana ny maty, hitantana olona ho any an-danitra. Amen Jesosy. Saotra Jesosy. Manaiky venao androany raha ianao indray mba ho irahana hitondra ny filazantsarany amin'ny olona ry havana. Aza manany amin'izay operatananao. Hitanao tsara ankehitriny fa raha zao fandarantsika izao tsy manana fiangonana nge zao
tsy manana zavatra ngeza be afaka entina hoaizanke zao ry havany fa tehana ny mba hananantsika fa efanany ny hananantsika ositr'Andriamanitra ny nananantsika fa hitanao ankehitriny fa aina vonjy ihany zany nasitrana tamin'ny aretina ihany zany nanana fiadanam-po ihany zany namerina am'lohan'ny tokantranontsika sy ny fifakatiavana ao tokantrano ihany zany ary indrindra manomana antsika ho an'ny an-danitra tianao Jesosy raiso ny fahefana amin'izao fotoana izao ampandroseho atokantranonao ny tena ampandroseho atokantranonao ny fahefan'Andriamanitra anasitrana sy tany fiainanao sotra Jesosy any da io Jesosy zay rehetra neny teto androany da io dia kasio ampifalio dia velomy amin'ny alalan'ny teninao ny teny rehetra zay nafampiteto dia tena hoe arovako amin'ny ranao Jesosy tsisy voatsaingiko ny devolina dia nitera ray ary fa amohany ampony retolo rehetra tsirairay avy ho voninahitra ny anaranao Jesosy malala mangatahako an'izany bavaka izany misy saotra Jesosy any halleluia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ampandrotsika rahalahntsika tojo ivavaka foya ho an'ny firenena da itompo rahalatojo Jesosy tsika rehetra dia Jesosy paster dia araka ivavaka aritsika Jesosy malalo sotra betsaka anao fa so fandarana so marina Jesosy no mesanao nanasitrana anay nanafahanao tamin'ny fanay ratsy rehetrarehetra Jesosy tena hoe nampiova ny fiainanay tsirairay avy Jesosy dia tena hoe zay ny rehetrarehetra teto Jesosy ka mety hoe mbola tsy nahazo an'izany anjarany zany zany anjara-pahasoavany zany satria dia nao Jesosy no mpizara fahasoavany dia nao nikasika an'izany aza be laodiso anjara izy Jesosy zay ny rehetrarehetra teto Jesosy dia tena hoe ny tananao no hiasany anatiny fanainao masina Jesosy tsy ny tena mikasika ny fo nanokatra ny masom-panahany tena hoe nandraisany anao Jesosy mba tsy ho izy zany hoe nasiana vovoka zany da nitongotra zany hoe ho mariky ny vavolombelona hoe nandalo any nefa tsy niraisany androany Jesosy tena kasio ny fondy ahafahany mandray an'izany teninao zany mandray fahasoavana avy aminao Jesosy dia anay rehetra rehetra Jesosy zay efa nikasianao zay efa novanao ny fiainanay nafahanao ny aretina sy rehetra rehetra Jesosy dia tena hoe manao tahaka ny 12 Jesosy hitory amin'ny havana rehetra rehetra Jesosy manodidina indrindra Jesosy ho tonga any Madagasikara ny amin'ny firenena malalany eny Jesosy zao toriteny zao zao vavaka zao Jesosy tena hoe miohery koa ny Andriamanitra mio fahefana Jesosy tena fanay tena mitondra mbavaka an'ireo firenena ireo tena mba kasio Jesosy tianay ny Jesosy ny olona any any ny havanay ny ankabetsahany tena hoe betsaka Jesosy mbola matoritory ara-panahy indrindra tena betsaka mbola hoe makahala betsaka ny tena zavatra ratsy ny Jesosy mirongatra ny fanay ratsy Jesosy tena ianao ny ikasika Jesosy tena hoe sokafo masom-panahy ireny olona reny Jesosy akaiky any Jesosy ny fihevinao tena efa miomana amin'izany any Jesosy tena hoe ngany mbo betsaka ny vovony Jesosy arotsay le ranorana farany le nitenenao Jesosy hoe alohan'ny hevinao dia mbola isan'ny ranoram-panahy faraparany Jesosy tena hoe aza pela iso anjara ny firenena Jesosy fa tena ho kasianao amin'izany ranoram-panahy zany Jesosy mivafo amin'izao andro farany zao sy trano miraty Jesosy tena hoe ianao nitondra fifohazam-panahy Jesosy amin'ny Madagasikara dia tsy manatrakato Jesosy ianao nitsinjo andreny fa ianao ndray ny kaboty Jesosy malalo ianao nitsinjo andreny nasitrana ny zay marary eny ianao Jesosy indrindra miaina amin'izao fandarana zao Jesosy ianao nikasika ny aretiny loharanona aretina Jesosy tahaka ny kasiany vavy nitsitra 12 taona dia ho sitrany Jesosy raha tena raisiny ampinoana zao teny zao Jesosy vavaka zao Jesosy dia tena nasika azy amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata sitrana Jesosy zany olo zany amaina raha tena manaiky mandray ny teninao Jesosy dia voninahitra dia anao Jesosy io misangatana dia anao zay tsy tontolo ny vavaka Jesosy dia anao ny anatanteraka zany hoe famindraponao lehibe sy mahagaga tiana ianao Jesosy amin'ny fony rehetra mihitsy Jesosy halleluia amen Alleluia mankasitraka andralatotsika tao anatin'izay vavaka matsiro be ao anatin'ny vavaka amin'ny firenena izay tapitra ny fandarantsika lavalava izy androany raha mbola sy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo netondratsika rapitso tokony isika amin'ny fandarana vavaka maraina irahanareo mampionona amin'ny 7 maraina
dia miaraka amiko eto indray reo sivy sasany alina nafinaritra ny takariva mahafinaritra androany isoratsika izy amin'ny raha vavy zay nitondra zany fotoana zany raha pitsika miaraka eto indray dia tapandrimandry ambany eratry ny tsotoa tontolo andro mahafinaritra be ny tontolo andronao raha pitso ho tahin'ny tompany akiradio point radio 12345.com akiradio.radio 12345.com fa nomeny nonjapeo akiradio misy totenzaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito arivo manorika mameantsika rehetra dia samy hitahin'ny tompo mahereza daholy saotra anao nahatreratra amin'ny farany halleloia amen